Totomanjany io zany no faly manotra ho antsika eto sy fampizara ny fomba fitendry gitara amin'ny mozika malagasy. Ka asehony amintsika eto ny karazan-kira toy ny bahoejy, malesa, antosy, sigôma ary salegy. Zany hoe atombony amin'ny gadona miadana de ataony miaingina ihany ny gadona. Amin'ny manaraka moa zany isy karazan-kira hafa avy amin'ny toerana hafa ny Madagasikara, fa amin'ity tapany voalohany ity de ny faritra avaratra no asehony amintsika. Ka omenanao ny sehatra zany andreo matototo. Azonao omena fohifohy ve ny fanazavana momba ireo bakira asehonao, zany hoe ny feony, ny gadona, avy aiza no nipoirany, de ny fanazarana tokony ataon'ireo zay te hianatra hitendry an'izany ny bakira zany. Ka anomboantsika azy zany ny bahoejy. Ie, marin'izay. Manana daholo tsika. De idirantsika voalohany zany ny bahoejy. Ny bahoejy zany iny faritry Sofia iny no namoaka azy. De anaran'le olona namorona ny gadona sy ny fandihy moa zany le hoe bahoejy fa lasa anaran'le gadona tokoa moa izy taty aorina. De misy fomba fitendry azy. De ho an'ireo te hianatra aloha zany moa no anazavantsika azy de rehefa hitatsika idirantsika voalohany aloha zany ny akôro. Matetika zany ny bahoejy de mampiasa akôro anankitelo. Fa rehefa hoe avy any amin'ny faritra iny, faritra Sofia zany ny avy any zany mampiasa akôro anankefatra na telo le izy fa tsy ny fahatelo zany tsy atotony any am'le base fa ataony am'le faefatra. Ohatra zany zao idirantsika, ohatra hoe zay zany le base le akôro, fa ny amin'iny faritra Sofia iny zany mampiasa ny faefatra. Somary asiany faefatra. De rehefa asina filatro zany moa sy ny fikarohana natao kokoa moa zany de hoe tokony andeha aty izy de atao eto. Manome kokoa ny sonorité rehefa libre ny corde, sonorité an'le valiha moa zany avy amin'ny faritra avaratra ny nosy hoe zay zany ny amin'ny bahoejy. Fa ny natoroko teo zany zao ny aty ny doite. Tsy alefa aty zany izy fa ato ny manome azy. De misy zany ny zavatra tsy maintsy hianarana rehefa hitendry, hianatra hitendry an'le fomba fitendry gasy zany avy amin'iny ohatra hoe bahoe am'izay gadona zay, de ny hoe ity zany isany tena mibahan-toerana ao anatin'ny fomba fitendry. Rehefa hianatra azy zany de mila mizatra an'izay takolokosika ny anarany, kosehana zany le corde. Ohatra hoe de zay zany ny fanazarana azo atao averina indray. De hoe de rehefa nitendreny Tonton Anjanita taty aorina moa le izy de nampiko tanana satria tsy hitovy ny asany roa sy ny telo. De nampiko tanana fahatelo de hoe
zay zany ny amin'ny baoejy.